inona ny ianao izay madama azafady? Honao raha mise saika mba engavy. Rehefa vola be aloha ve mba afaka hena? Tena be loatra mantsy ka ohatry ny zakany tsena. Le izy ne madama tsy fanereniny. Manina raha aloha fotsiny le vola dia nakizy ny jerena. Le izy ve raha mise dia tena tsisy famindrapo. Zany tsy manday fa vonina ny andoha. Ka le izy ane raha mise mbola tsy voahomana. Izay menakavy kely ary zara fa homana. Tena sarotra be madama. Didy avy any ambony ane le izy. Sady aleo mitsy ianao mandeha fa tena manome krizy. Ahoana lesy? Ina hono vaovao? Dia ahoana aky? Dia ahoana? Manao ina izao ianao? Nga hita e, antitra eny Ankatso. Tsisy tany iainana fa grevy tsy akato. Ary ianao moa mpampianatra? Mahafinaritra aloha le hoe manabe. Dia atao am-pitiavana na somary mahamenatra. Tsy hita fa asa kely karama nefa tena mafy be. Kely sisa kia, efa ho avy ny fifidianana. I Andry RAJOELINA tsara ho tohanana. Dia ho hita Andry fa azo tombony amin'izany nareo mpanabe. Hoe, nenay marina miandry tsy fela be. Zay fa aloha izany dia. Eny ary kiseria. Ino ty mampimenimenina raha matoa? Avy namonjy fivoriana mahasositra e. Aiza teo trinina be izao ny saina aloha. Fa tsy haiko loatra hoe iza tena fosotra. Fa ahoana e? Fa misy inona? Sekolim-panjakana ve dia andoavana ohatrinina. Aiza reto nahitako 5 alina be izao. Izay ihany mahatonga ilay olona anao tsy fanao. Madama, moramora ihany ho ah. Sao dia tapaka lalandrà. EPPCG raha andoavam-bola. Maika efa hôpitaly mpanjakana tsy vao maika anao sola. Zay aloha e. Hafa ihany teteza mety Andry RAJOELINA. Madinika ohatranay tsy dia mipempenina. Ny hôpitaly manara-penitra na ny metoky. Ny mpianatra ihany koa sady milamina ny voky. Aiza rangako adino hatramin'ny tontolo fampianarana. Loza ny mandehandeha na WC aza atokanana. Mbola misy chance kia amin'ny 7 novambra manarina. I Andry RAJOELINA vidiana dia ny firenena ho tafariny. Famatoa mijoreto androany dia noho ianao, ho anareo vahoaka Malagasy. Za tsy hamadika anareo fa anao izay tratry haiko ray manontolo ampandrosoana ny Madagasikara. Andry RAJOELINA fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Isika rehetra ifidy. Numéro 13. Isika rehetra hiaraka hanavitra Madagasikara.